Ia tonga so eto Toamasina ny tenanay. Zao tazantsika amin'ny sary zao aloha zany a, ireo hazo tsara tarehy izay anisany mampiavaka ny eto Toamasina izay tsisy intsony fa dia saika tapaka avokoa. Ankoatran'ny eto amin'ity toerana ity dia vao miditra ny Toamasina ianao dia efa saika hazo tapaka avokoa ny any amin'ny lalana any ary ny fil sy ny poteau anjirama izay be dia be mihitsiny no ny anjera. Raha ny eto tapitanana ny Toamasina ville dia tena izay toerana andehananao zany dia ahitana poteau sy fil anjirama izay mianjera moa zany mafimafy ny fanarenana ny simba ho an'ny eto an-tanàna. Raha mijery toerana ivantanana ianao na ny hôtel eto Toamasina dia saika tsy misy satria simba avokoa ireo hôtel fandraisana vahiny eto Toamasina amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay sahirana amin'ny mponina ary tena mikaikaika manoloana an'izay fandalovan'ny rivo-doza kezany farany teo izay. Ie, tsy nino moa zany raha tsy nandeha nidina ty toerana jery zava-misy dia izao hitantsika izao ny zava-misy eto Toamasina. Avy hatrany angambany dia andeha hoe tsy amin'ny BNGRC sika aloha ny anontany satria niteraka resa be tery ny tambazotra ny resaka fizarana ny fanampiana ataony BNGRC eo ihany koa ny PAM sy ny FID zany rehetra zany ho arahantsika ato anatin'ny pejy rehefa avy eo tsy lavitra ny toerana misy ana eto moa zany ny toerana misy ny centre opérationnel izay natsanga ny BNGRC dia avy hatrany andeha hizotra andeha hoe sika antany inona marina no zava-misy azahoaiza ny fizarana ireo fanampiana izay ataon'ny BNGRC amin'izao fotoana izao sy ireo miteraka resa be ny tambazotra zany rehetra zany no andavy hatrany aloha andanantsika etsy amin'ny BNGRC dia miverina eto foana tsika ato anatin'ny directa ho an'ny eto Toamasina. Izay ndresana zay hoe zao iarahantsika mahita zao zany ny zava-misy vokatry ny fandalovan'ilay rivo-doza kezania teto Toamasina. Itety toerana maromaro fokontany sy toerana maro isika eto Toamasina dia ho tanterina eto amin'ny pejy zany rehetra izany. Zao tazantsika amin'ny sary zao indray aloha zany ny fanesorana ireo hazo sy fako izay mameno ny tanàna. Tazantsika eto an-toerana ny fiarabe ny mpitandro filaminana avy amin'ny polisy pirenena. Araky ny eno moa zany dia maro ireo renfort nalefa aty raha ny loharanom-baovao nampita dia 100 ho an'ny miaramila, 100 ho an'ny zandary, 100 ho an'ny polisy nalefa andeha anampy ny BNGRC anty toerana zany amin'izao fotoana izao. Dia zao tazantsika amin'ny sary zao fa efa mandeha ny fanesorana tsikelikely ireo fako sy hazo tapaka izay mibahana moa zany ny lalana saika ny lalana rehetra eto Toamasina dia ahitana an'izao avokoa. Ato ny centre opérationnel ny BNGRC eto Toamasina ary tsy mitsahatra ny maneno ny telefona moa eto zany hifandraisana amin'ireo eny amin'ny fokontany. Eto amin'ny centre opérationnel natsanga ny BNGRC eto Toamasina sy izao manao eto ny commandant Adrien Tansoa inona ny azahoaitsika zany zao manahoana ny fivoarana ny zava-misy izay teo maray nahita fa ankapobon hita fa tena hoe tosika tanteraka eto Toamasina manahoana ny fanarenana manahoana ny fanampiana fanakana pidedeny koa no taray hoe zaina tsy danana sy aizahoaiza no mikasika an'izay manahoana ny renfort ohatra manano ny azanareo eto toerana inona rehefa vita aizahoaiza.
misy andreo manao fanampina izay tonga eto Toamasina, inona mba fanentanana tokony ataon'izy rehetra satria tonga dia midina amin'ny fokontany izy a nareo rehefa amin'ny BNCC manao ihany koa tsy lasa nandray hoe somary toerana efa nanaovanareo na andehanan'izy ireny na toerana mbola tsy nandalovanareo, inona fanentanana ampitanareo eto amin'ny BNCC mikasika ny zavatra? Ny fanentanana tiana iambara dia hoe eto ny foibe fandrindrano centre opérationnel tokony analo ety avokoa izany ireo fanampiana mba isin'izay fanindrana izay hoe rasanatry toerana iray satria efa nisy zany toerana anankiray nahazo elohary tsy miteny le tokony andraikitra atao mampalahelo le izy sady mahafinaritra amin'izay dia hoe mahasavatra maro fahitandrazana somary tsy mety helo anatiny dia misy olona tokony isitratan'le izy amin'izay miparitaka amin'ny tsinjara samy mahazo kokoa zay le somary mampalahelo
aminy ka tsara zany a na mampafantatra fotsiny aza isika hoe anao an'izany dia atorona ianareo hoe aleo aria aleo atsy mampanarizay zavatra izay dia amin'izay mirindra tsara le izy ary misafaka azy koa pretandrandana zay ireo drahona toerana na dia tsy andraikitry ny BNGRC sy tia manaraka ty atsika piany hoe tsara asa venareo amin'ny olona mijery tanàna Toamasina ny olona zany a hita hoe maika ny fanarenana an'ireo hazo be lehibe tapaka mba handalana akoatra ny fako sy ny sisa misy renfort avy any andrenivohitra tonga eto manampy amin'ny BNGRC toerana ina tena andraikitra hany eny a na iarana miara-miasa aminy a eto Toamasina ia marina dia marina tokoa zay ary ny tena izy dia anjara andraikitra ny BNGRC tokoa ny fanalana ireny hazo tapaka izay latsaka ireny ny fanarenan'ny andron-jiro dia andraikitra ny jirama fa na izany aza dia manohana ny jirama ara-tsakafo sy ara-tsotika ny eton'ny BNGRC amin'ny fanampiana rehetrarehetra ho an'ireo lazainao indray fa ny force de sécurité na ny fiarovana sy filaminana dia maro dia manetanana rivo ny gendarme zato ny polisy zato ny tafika zato anjara ndraikitra izy ireo dia manampy ny corps de protection civile manampy ny izay ataontsika hoe corps spécialisé amin'ny resaka mampiasa tronçonneuse manala ireny hazo ireny ireny hazo ireny matsy ngeza dia ngeza ka tsy mizatratra vatandehilahy fa tena ireny hazo ireny dia bataina tiovina atao any anaty camion dia alefa zay zao ny anjara ndraiky force de l'ordre ankoatran'izay amin'ny FDS anazy dia manao sécurisation madazay any ohatra misy zavatra maro dia maro dia tsy maintsy ambelany ireny amin'ny alina eto amin'ny centre opérationnel tsy maintsy ambelany any amin'ny tanàna rehetrarehetra any satria misy site d'hébergement dikan'izay misy tanàna zany tsy misy olona dia misy mpanararoatra moa amin'izao zavatra mitrano zao tsy ilozan'izay isika dia izy ireny manao an'izay sécurisation rehetra izay ilaina dia ilaina ary isaorany eto io zany partie malagasy ny gendarmerie nationale ary ny police firenena izay miara-miasa akaiky aminay satria isika rehetra dia ray ihany ray mitazona anampy mpiarabelona anampy ireo draboiny fa tsy misy mandeha tsy tokatokana izany fa fitambaran'ireo karazana asa rehetra ny fanampiana ara-tsakafo ny fanampiana ara-bola ny fanampiana ara-pitaovana ny fanampiana ara-kely dia ireny mitambatra mandeha ny fanarenana farany isika moa zany iverina matetetika eto iresaka ny zava-misy eto Toamasina aiza ny toerana andehanana anaovana ny fizarana ho an'ny androany dia azo fatarina ia ho an'ny androany dia ho an'ny Antanambao 5 no anaovana iny fizarana ho an'ny fokotany anankidimy en parallèle na mifanindran-dalana amin'izay ataontsika ny teny malagasy dia any amin'ny pasy madinika any amin'ny lalam-pirenena faharoa sy any Antananambo no anaovana fizarana amin'izay ihany koa ao amin'ny commune suburbaine dia mbola misy ihany koa fizarana izay fisaina ao Ambaramanahy izay izarana vary 10 taona any amin'ny pasy madinika koa 10 taona ary toy izay ihany koa ny ao fokotany anankidimy fotsiny ao Antanambao 5 izay anomezana 10 taona ireo zavatra ireo dia miampy ireo kojakoja nataontsika izay tsy ho voatanisa eto ny kojakojan-dakozia suro biscuit karazana zavatra madinidinika ohatrareny fa ireny tambatambatra na dia kely aza fa hitantsika azy dia zava-dehibe ireny satria tsy briky ray no anaovana tsy briky ray na briky arimo no anaovana rindrina fa briky ray mitambatra maromaro no tonga zany tonga reny ary mantsangana zavatra rehefa eo ia zay zany ny zava-misy eto amin'ny centre opérationnel zay natsanga ny BNGRC iverina matetetika eto sika iresaka ny zava-misy eto Toamasina zao hitantsika izao aloha zany ny zava-misy fa dia anatin'ny amperinasa tanteraka ity centre opérationnel ity ary tsy mitsahatra ny maneno ny telefona miasa dia tena mafy dia raha tsika mahita eto fa dia horesana amintsika eto foana zava-misy atao amin'ny centre opérationnel